Miarabanao ary mirary soanao mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy izay mbola manjoy an'izao fandaran'izao zay fifampisarana tolotry ny GES mitondra ny lohateny hoe zanaka mpandova. Teo aloha tsika efa niresaka hoe nanahoana ny fomba andraisana an'ilay fanjakan'Andriamanitra. Ohatra anankiray zany raisitsika tamin'izay ny tantaran'ilay vehivavy Kananita zay nitady an'i Jesosy ny sisika zay azahoana an'i Jesosy de tsy averintsika ntsony fa eto indray zany de hijery indray tsika hoe ohatry ny ehoana kosa ny fepetra na karazana tsy hoe ataontsika amin'ny teny frantsay hoe condition ve na mety ho lalam-panorenana ihany koa zay apetraky ny fanjakan'Andriamanitra satria fanjakan'ny tany misy lalam-panorenana ary ny fanjakan'ny lanitra ny nangalana tahaka ny zavatra ety ambony tany moa de zavatra nalaina atao anaty baiboly daholo miambo daholo fotsiny fa na ny lalàny anarana any amin'ny université io na fitsabolina fambolena io zavatra rehetra misy eto ambony tany na io fampolotsampy io fa any amin'ny doany io ary ny fanaovana sorona fomba atao anaty baiboly daholo ny nangalarina de novaovaina araka ny toe-tsainy satana satria ny anazy moa raha ten'Andriamanitra hovainy mba amin'ny tanany olombelona de ohatr'izay koa ny isotomany zao tontolo zao ny olona mba resy lahatra anaraka azy ary hita ny fanaomby le tetika ny tenin'Andriamanitra de namboarin'ny satana anjonoana olona be deaibe tsy velatra lavitra be am'izay tsika fa hijery kosa tsika hoe ohatry ny ehoana kosa indray zany ny zavatra naroson'i Jesosy ndray to mandroso hevitra hoe ahoana ny dirana sy azahoana n'zany fahamezana avy amin'ny fanjakana zany fa le raha matoa teo nahazo izy araky ny teny Jesosy hoe lehibe ny finoanao tongava arak'izay irinao le izy ange irinao fotsiny de azy fa tsy mila angatahany avy tsy haiko mety ho leo anao am'zany fampianaran'zany hoe tsy mahazo mangataka mihitsy hoe be deaibe ny mpanompon'Andriamanitra ny tendana de tsy azo atao mihitsy hoe pastera mangataka ndana manao mpangataka raha hoako angamy nahazo ve anareo nahazo misy zavatra omen'Andriamanitra fa tsy maintsy anao le izy ary misy tsy ho azonao mihitsy satria tsy tokony anao le izy tsy anao mandidy an'Andriamanitra zay tokony omena tsy ny zanaka mandidy ny ray aman-dreny zay tokony omeny fa ny ray aman-dreny malala zay asoan'zany ao anaty fonoteny iny tonga de hiditra tenin'Andriamanitra tsika iresahantsika an'zany hijery tsika atao amin'ny filazantsarany Jaona de manomboka ny andininy fahavalo tsy maninona ny manomboka ny andininy fahafito eo moa mipoitra eo de vakina daholo izy mba ameno tsara n'lay ten'Andriamanitra zay fampiresahantsika zao zany nivaky le teny amin'ny anaran'i Jesosy fa za milaza ny marina aminareo milaza ny marina eto Jesosy mahatsara anareo fialako fa raha tsy ala aho de tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa raha andeha aho de irako ho aminareo izy misy diso tsopelina moa zany fa tomona amboarin'olombelona tony elektrônika de azo ovaina ihany reny fa eto moa tsika vao mahita azy masoko zany mahita hoe totrany diso tsopelina le eto satria moa ny ten'Andriamanitra baiboly ny jerena de manokatra nytony baiboly elektrônika to mba ampiasaitsika mba hifampizarana zany de mba atao mazava tsara le soratra raha mahita eo misy diso tsopelina le izy de irako ho aminareo izy fa tsy hoe hoy aminareo izy zay zany misy diso be deaibe amin'ny tsopelina fa mila jerena ary manova zavatra reny mety anova zavatra ho anay mpitandrina moa de mamaky baiboly be deaibe zay tenim-pirenena maro mamaky karazana version hoe tamin'ny taona zao sy zao fa tena misy mova fa fantatra foana hoe zao ny afatr'Andriamanitra fa mety latsaka le machine tsy mampiova an'Andriamanitra ny fahadisoan'ny soratra eto so hoe diso tsopelina ny elektrônika de diso Andriamanitra misy mitsaratsara ohatr' zany mantsy tsy mampiova an'Andriamanitra ny tsy finoan'ny olona koa tsy mampiova ny herin'Andriamanitra sy maizy azy mahazo tsy miny ny olona mahazo manao tsinitsinina fa ny olona kankana tsinitsinina ndraindray manao an'Andriamanitra tsy misy nefa izy ary ho faty rapitso zany misy fotoana malahelo mihitsy misy olona am'tony réseaux sociaux tony tena miandranandrina manambany mpivavaka nareo lozana mivavaka sy ohatran'zany asa mba manana kely angamby izy ka tsy fantatro fa maro ny olona nanao an'zany fa tsy teneniko anao nefa raha fa mba fampitsaivana fotsiny iny ho anao raha mbola tsy nandrain'i Jesosy ianao aza mba manandrana manendry an'Andriamanitra fa sarotra be aza miady amin'ny tonga am'le atody tsy miady amam-bato Andriamanitra tsy ady aminao fa ianao miady amin'Andriamanitra de ianao no manimba ny tenanao sy ny fiainanao
eo iny fa izaho milaza ny marina aminareo mahatsara anareo ny fialako miala zany Jesosy ara-nofo fa raha tsy hiala aho amin'ny mara-nofo de tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra na ny fanamasina fa raha andeha aho a hiala ety ka za hiverina any am'raiko verina ao aminy satria tao anatiny ny alako teny de tao amin'Andriamanitra zay ny Jaona voalohany toko voalohany filazantsara ny Jaona toko voalohany andihy voalohany tamy voalohany teny anyteny tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra ny ala tao amin'Andriamanitra le teny de verina any amin'Andriamanitra araky ny teny hoe ny teny ka tsy miverina foana ty amiko raha tsy efa navita ny sitrapoko zay nanirahako azy teny eto Jesosy andeha aho izy hiverina any amin'ny toerana mahandriamanitra ao amin'ny toerana ao amin'ny ray fa zaho sona ray ihany be dehibe zay tsy zaka ny jiosy taloha mandraka ankehitriny ny jiosy ara-nofo de tsy manaiky an'izany atahoana moa enga ny Andriamanitra mpampahiratra amin'ny maso fa misy mireresy metehitra amin'ny maha-Israely ara-nofo azy fa efa nylazay ny Baiboly nefa tsy ny Israely ara-nofo no Israely fa ny zay naterak'Andriamanitra fa reny tantara natao mba hanoratana mba aminanina ny tantarany fiainany zanak'olombelona ny 15 ara-tonga izy de ampiaiky zao tontolo zao ny fahotana sy ny fahamarinana ary fitsarana eto no asiko resaka kely nametraka famaritana na définition Andriamanitra eto anaky telo lehibe ampiaiky zao tontolo zao voalohany ny fahotana inona atao hoe fahotana tsy ny fiangonana manana doctrine mamaritra zay tiny am'izao fotoana mantsy fiangonana tsy mahatonga fiangonana anarivony eny noho ny doctrine na ny fampianarana fotom-pampianaram-piangonana tsy mitovy zay zany de efa fahatsoditsika fiangonana tsy mitombona ny karazana doctrine Jesosy tsy nampianatra hoe mampianara doctrine hoe ataovy mpianatra ny doctrine ny fiangonanareo ny olona ataovy mpianatra ny firenena rehetra mpianatra Jesosy fa tsy mpianatra ny fiangonana zay zany de efa fahatsoana lehibe atsika fiangonana zay mila hitsy am'izao andro farany zao aza tarehana ny fampianaram-piangonana ny olona fa tena ny tenin'Andriamanitra miara sokafana eto de miara mijery eto de torohevitra ameko fa safidinao l izy fa tsy fanereko tsy zany tompony teny fa mba mitondra ny teny zay asain'ny fanambaresahako ara-tonga izy de ampiaiky zao tontolo zao reto ny tsy maintsy ekenina zay hoe miaiky aiky manaiky avy amin'ny fototeny hoe aiky ampiaiky mandidy zany ny ten'Andriamanitra tsy maintsy manaiky isika an'zao famaritana zay ho apetraky Jesosy zao toy zany tahaka ny hoe manana namono teneniko tany am-piandohana tao ohatrany hoe manana lalam-panorenana ny fanjakany zao tontolo zao fa Andriamanitra koa manana ny lalam-panorenana nanorenany fanjakany de eto misy andiny lalam-panorenana vitsivitsy zay napetraka zay tsy haitsika mandika azy fa samy manana ny fandikany azy voalohany de ny fahotana inona no atao hoe fahotana samy manana ny fandikany azy io sy ny fahamarinana inona atao hoe marina ao am'teny hoe fiangonanay marina de zany moa fa nisy ny teny hoe raha miteny tsika hoe fiangonako marina Jesosy efa nyteny hoe za tsy tonga hitady marina fa ny mpanota bebe ka raha fa tsy tonga hitady marina izy ka raha miteny hoe ny anahy marina tena tsoany amin'ny fiangonana misy ahy Jesosy ka tsy afaka hiteny mihitsy aho hoe fiangonako marina zay misy ahy marina diso zany fahadisoana lehibe zany fa alao tahaka an'le vehivavy teo aloha teo hoe mpanota amboa kely ataovy taky ny alika kelinao fa mpatovy mahazo ny sombotsombony latsaka amin'ny latabatry ny tombo tsy fieritreretana an'izany zao ho an'zay mieritra tena ny mieritreritra hoe ny anazy marina anazy zany fa tsy mieritreritra an'izaniza fa ny soratra masina ny velariny eto sy resany eto satria miara mamaky tsika eto fa tsy afeniko tsy hoe miteniko fotsiny miteny fa miara hitantsika maso eto ara-tonga izy de ampiaiky izy le mpananatra le fanahy masina io le fanomezana io le ho aterako anatiny ohatry ny voatsinampy amin'ny taky le finoana io le ohatry ny lihoana kely amin'ny voalohany sy le voromahery kely fa lasa lihoana be ao anatinao le fitahina sy fahasoavanao anao fa tsy any amin'ny hafa ary tsy any velany ao aminao le izy fa trandrahana ataovy izy atonga anao ho lehibe de mivoaka vao aminao le izy ara-tonga izy de ampiaiky zao tontolo zao ny fahotany sy ny fahamarinana ary ny fitsarana de namoaka izy inona avy zany le fahamaritana vakitsika aloha le fahamaritana alohan'ny resahantsika ohatry ny mahazatra ny fahotana faingo raha ho anahy de teboka roa no napetrako zay moa no nanorata amin'ny mpanoratra le Baiboly fa raha ho anahy teboka roa napetrako ny fahotana teboka roa dikany hoe zao ny définition fahotana satria tsy mino ahy izy tsy mino an' Jesosy fa tsy hoe tsy mino olona misy olona am'izao fotoana mantsy mangalatra ny toeran'ny tompo izy no inona
sahako miteny satria misy samy teny en'zany de lazaiko eto le izy tsy na ny teny ampahabe maso teny amin'ny télévision soatr'zany za tsy teny hoe izy na iza feratany misy magagara misy olombelona mitady izy no inona fa tsy Jesosy asakasakao zay resy lahany fa Jesosy ny teny hoe maro ny tory fa za no izy fa aza manaraka azy fa za tsy naniraka azy marina fa sens anankiray hoe za Jesosy ny toriny tena mitoreny Jesosy lolo nefa Jesosy tsy naniraka azy fa satria ataon'ny fanjonoana olona ny anaran'i Jesosy ataon'ny fandromban'olona anaraka azy faharoa koa azo atao hoe za no izy le olona mihitsy za milaza fa izy Jesosy mbola nyteny aza manaraka azy asakasakao iny moa tonga am'le teny hoe vavako somisira tokony zainana azy teny nomeny mahery iny ambava ho manam-po meritra teny malagasy tolo zany tsy anazava-teny malagasy fa tenin'Andriamanitra no azavaiko fa famaritana voalohana définition ny atao hoe faotana de zao tsy mino ahy izy zay ny tena faotana mafaty ny fijangajangana ny fangalarana ny sisa sy be dehibe zay ho tany saina eto azo ibebahana daholo zany de elana fa tsy verenana nalalovina sady mivavaka sady mitondra fiangonana sady mitoro mijangajanga no sady tsy fantatro tena fonako fa zany misy fotoana mahery le izy tsy analy izy fa an Jesosy tsy mety zany rehefa mitoro filazantsara de mitondra fahoriana ianao inona atao hoe fahoriana de miaritra ny zavatra nofo rehetra tianao nefa tsy azonao atao marary inge zany mijaly zany fa zay no atao hoe faotana de tsy mino ahy izy zany hoe rehefa tsy manaraka an'izay tenenin'i Jesosy no teny hoe za rehefa tsy manaraka satria ny baiboly napetraka ny lalàna tany amin'ny testamenta taloha mba hitezana antsika mandra-pandrain'i Jesosy rehefa mandrain'i Jesosy tsika Jesosy ny farany lalàna raha iteny ianao hoe de foana ny didy folo tsy foana mandrak'izay satria mbola misy ny tsy mandrain'i Jesosy tsy azo tsoahana le aza mijangajanga fa mantsara mijangajanga ny olona rehefa mino an'i Jesosy hoe tsy ao ambany lalàna tsony izy fa zao le lalàna folo rehefa tianao Jesosy didy mpitiavana mantsy le didy zay zany hoe mino ahy izy eo aloha ny resahako ny didy folo mizara roa lehibe de ny didy efatra voalohany sy ny didy enina faharoa didy efatra voalohany de momba an'Andriamanitra tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao tiavan'i Jehovahandriamanitra aza manan'Andriamanitra hafa fa zao rery izy izy de aza manao sarin-javatra voasikotra ekofana tsy resahako n'iza n'izy fa ny tsirairay aza manonompoana ny anaran'i Jehovahandriamanitra ao any amin'ny film my God oh Seigneur zany film zao tontolo zao manao an'zany le tena le jilamboto be sy le tena any amin'ny film le mpamono olo reny mamiteny an'izany koa izy zay le manonompoana ny anaran'i Jehovahandriamanitra ianao manonona miantso ny anarany fa tsy voninahitra fa tsy ho an'Andriamanitra fa teniteny foana vavanao ohatra daholo zany ao ihany koa ny didy faefatra hoe manajany andro sabata ny sabata de ny andro famonjena tamin'ny voalohany nanaovana an'izany sabata zany mbola tsisy an'izany tany amin'ny voalohany fa andro fafito de andro fitsarana de napetraka hoe sabata fitsarana de taty aoriana izy natao lalàna fa rehefa tonga Jesosy zay natezitra ny faroso hoe ary le rangahy io tena mandika ny sabata mandika ny lalàna Jesosy angeny nandrava an'izany voalohany ary namafisy ny Paoly hoe nareo izy totry ny andro sy volana ny tomponareo fa tsy ny tenin'Andriamanitra tsy Andriamanitra tompo tonga izy satria tsy mino ahy izy rehefa tsy mino an' Jesosy ianao Andriamanitra naniraka an' Jesosy izy ny lalàna rehefa tsy manaiky azy ianao de verina am'le didy folo le didy efatra voalohany nysoloan' Jesosy hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra ny fananao rehetra ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra efatra zay voasolon'zay ary ny didy enina faharoa aza mijangajanga aza mamono olona aza mangalatra aza mijangajanga sy ny sisa hatrany amin'ny aza mitsiritra misy moa ny fiangonana mety hovahany kely ny azy tsy idirantsika lalina iny reo enireo ny solony hoe tiava namanao tahaka ny tenanao rehefa ny tianao ny namanao tahaka ny tenanao de tsy alainao vadiny tsy angalarinao fananany tsy vonoanao izy tsy tsiritinao sy ny sisa de ny soloan'i Jesosy hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao de izy roa reo ndray ny fitiany Jesosy anankiray hoe didy vaovao meko nareo mba alalàna fa mpiantro nareo de mifankaty ny dikan'zany didy tokana sisy de ny didy mpitiavana didy vaovao meko nareo raha fitinina zany le hoe satria tsy mino ahy izy ny didy eto zany de le fitiavana rehefa tsy ao aminao io de voadikanao nrehetrarehetra
raha misy miteny hoe iza mavita ny didy folo tsy misy naray ary fa zao zay manana an'io jesosy io vita tsy natao le didy satria zahko atao anatiko jesosy ka tsy za no manana hery tsy hijangajanga fa le jesosy atao anatiko ny tsy mijangajanga tsy mahain'zany izy ka ataoko ahoana ny hijangajanga izy ingeny tsy mety ataoko ahoana ny angalatra na hamon'olona izy le atao anatiko ingeny tsy mety angalatra sy tsy mety hamon'olona dikan'zany tsy asako tsony le tsy mangalatra tsy ezaka ataoko le tsy mijangajanga fa le fanahy masina atao anatiko le mpananatra mihitsy tsy manao an'le izy de normal tsy ao anatiny misy olona miteny nareo de olona voageja voafatotra tery saina le olona mifoka sigara sy misotro toka reny momba nytenen'zany nareo tery voafatotra tery de io zany hoe ina moa matery a misy manahaka na tsy mahazo mifoka sigara na tsy misotro toka va fa za mihitsy ny tsy te hisotro tsy te hifoka satria le fanato anatiko io manda malalaka zany afaka misotro a mahazo misotro a fa za tsy te hisotro za tsy hisotro zay le izy fa tsy hoe tsy mahazo misotro a za no tsy misotro no le fanahy tsy mety hisotro na zyrita le fanato anatiko zay tsy manendry dovay hatrany akibony reny rano lalàna ataona moa fa zahako hatrany akibony reny ny efa mamo ary tamin'ny fahatanyrako a de tsy lamboto tsy nino an'andriamanitra zay malala tsara ny tantarako de fa nidiovin' jesosy tamin'ny rany a de taky ny olona tsy nisotro toka taky ny olona tsy nijangajanga taky ny olona tsy niloka sy nangalatra zay fa nataoko daholo zany ao anaty fonteny fa tsy hanandratra an'zany ny zava-dehibe satria tsy mino ahy izy rehefa mino an' jesosy ianao ka mandray n' jesosy de hoe mino ny atao hoe mino a de miaina ny tenin'andriamanitra manaiky sy miaina ny tenin'andriamanitra mampiasa ny tenin'andriamanitra zany no atao hoe mino an' jesosy zay lazain' jesosy a no ekeny a akatoavina ary arahana zay le mpino mpakato fa tsy mpino mpanadino zay zany définition voalohany apetraka jesosy eto ny fahotana rehefa tsy mino an' jesosy sao de hoe mino za mino an' jesosy nefa ianao manao fanaonao foana tsy mino ianao reny le miteniny ratsy na blasphème zany hoe ianao milaza fa mino an' jesosy nefa ny ataonao a mbola fiainan'zao tontolo zao ianao mbola manana fitondratena tsy mendrika mbola tsy haiko alao a za tsy tsara fa alao a samy mandinitetsika vakio ny baiboly de jereo ny toetranao sy ny fiainanao fa misy toetrao na fitafina io ary voasoratra amin'ny baiboly ny fitafiana tokony hanaovana aty amin'ny testamenta vaovao fa tsy testamenta taloha tsony a hoe mendrika maontina miaja ny amoa zany misy teny ohatrany hoe raha isiny olona masika indraindray fa za miteny a ny fijejojejona sy fijangajangana de poravavy misy olona tena sarotiny amin'ny fijejojejona io tena marary mihitsy izy raha tsy manao an'io nefa io matetika mitarika any fijangajangana io ny fijejojejony vehivavy a manintona mason'ny lehilahy itsiritra ka miteraka fanolanana sy ny sisa sy ny sisa raha tsy misy eny ny fitafiana kisetrasetra tsy misy ny fanolanana sy ny ohatran'zany de nio zay teniko zay raha diso alao anafa tsy maninona fa tenin'andriamanitra lizy ny toetra ny fomba fisainana fankalana lolopo zany rehetrarehetra zany de tsy fitiavana an' jesosy satria jesosy de fitiavana ka raha ao anatinao lolopo manana lahelo man'olona ianao mbola manana ady man'olona ianao araky ny tenin'andriamanitra hoe raha anatra fanatra ianao mahatsiaro fa manana ady am'rahalanao de ndana aloha miavana apetrao mifanatra vavany ianao voatero sy ny sisa sy ny sisa raha mahatsiaro ianao le vavaka nampianarin'ny tompo hoe mamelany elokay tahaky ny namelana izy meloka taminay nefa le olo akaikinao am-piangonana tsy mifamela aminao ary tsy mifampiaraba sy ny ray tapo aminao sy ny ray aman-dreninao sy ny zanakao tsy mifampiditra trano tsy mifampiaraba nefa makany am-piangonana manao tsenjery maimbo ataoko hoe maimbo ny tsenjerinao maimbo fa tsy mivavaka nampianarin'ny tompo le tsika miteny hoe ray mamelany elokay tahaka ny namelany mba hanamelaniza moa ianao mba mitaky amin'andriamanitra fahamelany io zany ny ao anatin'le définition na famaritana ny hoe tsy mino ahy izy efa nyteny aho hoe mamela eloka efa nyteny aho hoe mpiavana manao nefa izy tsy mamela eloka sady tsy tia fotana mafaty mijangajanga ho azo elana azo tsy atao nefa be dehibe mpivavaka am'izao mbola ao ihany sady ao izy indrindra fa na mpitondra fivavahana ary za mpitondra fivavahana am'tenin'zany a misy zany tsy afeniny zany tsy hoe analabaraka tenako fa alao ny tenako ny siko magana tsy manamary tena hoe satria tsy manao an'zany fa teneniko le izy andriamanitra sy ny olona mahita ny ataonao fa tsisy azonao afenina io zay zany ny famaritana voalohany famaritana tena ilaina tsy tokony takonana amin'ny fampianaram-piangonana any doctrine ny fahamarinana
inanao to efa marinana ny fiangonanao ve marina samy fampianarako ny tena tsara ve sa fahadisoana daholo zany ny famarinana raha ohatra na teboka rokony eo fa tsy faingo tsy za nanoratra le baiboly tsy ina de io voasoratra de io ny raha tsika mamaky fa ho alao ana zay teboka roa zay mahafamarita anazy satria makany am'ray ao ka tsy mahita intsony ianareo tsy ilaina hita maso intsony jesosy mbola misy fahamaritana be deaibe ma tsy misy resaka tena mila hitsy am'izao le hoe ho avy ny tompo a ho avy jesosy a ny fieritreretin'io le ho avy jesosy any de le jesosy ara-nofo hita maso ny ilainy za zany tsy teny tsy resaka eto fa sao de lasa doktrina koa izy fa dogma mantsy zany fa dinio fotsiny aloha le izy anao sary anankiray ah atao anaty baiboly rehefa tantara atao am'lioka maty ny lazarosy le mpanan-karena ny ara-maty moa izy nisy mpanan-karena anankiray zany nanambe niadana sy nanararoatra tamin'ny fiainana de nisy mahantra teo aminy teo lazarosy natao teo mbavady mba hitsendroka zay mba tsombotsombony latsaka ohatry ny alika fa tsy momeny a ny alika ny lelaka amin'ny feriny de maty lazarosy rehefa maty lazarosy a de nentiny anjelo any an-danitra zay ny voasoratra ao a jesosy ny tantara eto fa tsy lioka mpanoratra fotsiny satria ny fanoarana sy fampianarana ny fanoarana tsy diso a tsy hoe manao exemple raha miseho hoe 1+1 karaha de diso ny exemple tsy maintsy marina fa ny contre exemple anao tao diso a mba lalany hoe diso izy raha vao tsy zay no naovana azy nanao fanoarana jesosy maty le lazarosy de teny tratrany abrahama maty koa le mpanan-karena de nalevina fa tsy mba nentiny anjely de tany amin'ny fiainatsika izy a rehefa namay izy ozy ny teny jesosy de nikikiky izy de nendrandra izy de nentany lazarosy teny amin'ny lanitra hoe ry abrahama tsy lazarosy fa io aminao io de asaivo makaty izy mba hanomboka anratsan-tanany amin'ny rano de atetevany amin'ny lelako fa may a efa nresahako tany aloha fa tsy amerina an'iny fampianarana iny efa fampatsahivana fotsiny raha tonga ve jesosy eny am'rao lanitra zany de ho averina ankety daholo reny ho tsaraina ve zao ny teny jesosy aza mitsara mba tsy ho tsaraina fa izy tsy miteny hoe aza mitsara fa mbola ho tsaraina tsika any manova tenin'andriamanitra aza mitsara mba tsy ho tsaraina fa tsy hoe aza mitsara fa mbola ho tsaraina azo ovaina zay na voan'ny eva tany amin'ny genesis hoe anky va rehetra fa tsy avelan'andriamanitra hoanina ny azo rehetra de tsy mihina nareo tsy izy rehetra fa ny ampovoany nefa andriamanitra koa tsy niteny hoe ny ampovoany fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny rarahana niarana niry tamin'ny azo naina teo ampovoany de diso fa andra ohatr'zay raha vao diso ten'andriamanitra ho atsika fiangona de diso tsika any amin'ny fitsiziny ale amin'ny finoantsika de ozy izy nyfahamarinana satria makany am'ray aho nakany am'ray izy verina mateny azy izy verina amin'andriamanitra ka tsy mahita intsony nareo ny fiverenan'i jesosy eny am'rao lanitra ny dika ny raha dika fotsika akaiky de zao a fataperan'zao tontolo zao misy fotoana ny ten'andriamanitra ny teny hoe aza maniry ahitan'za fa mahatsiravina anie zany ny masoandro ody ny aizina ny raona ny volana ody ra sy ny sisa mahatsirava za farandro zany fa za maniry ahitan'zany fa fahatongavan'i jesosy eo amin'ny apokalipsy toko fahatelo andiny faraiky am'roapolo de hoe indro amandontono eo ambaravarinaareo ara-mariny feoko de amotrano a de hiaraka isakafo aminareo ary ianareo amiko efa mandondony jesosy fa azay nyrasana am'zany fa tsy tianao ve le ho avy jesosy le tonga zao indro efa kaiky mifanjakal'andry de raiso zao de zao izy reny maty rehetrarehetra eny efa any an-danitra sa mbola isy fiangonana say teny hoe mbola tsy any an-danitra izy misy fiangonana milaza fa mbola tsy any izy a za tsy adevitra eto tsy adevitra anao ataoko fa ny atonga anao zanak'andriamanitra andovan'ny lanitra elako le dogma sy le doctrina mantsy mba tsy dikevitra be loatra fa le définition napetraka jesosy eto fotsiny natonga voatery tsy maintsy iresaka kely ampieritreritra hoe iandry ny jesosy eny am'rao lanitra avenao sa zao anao no andrainy jesosy zay zany mba apetrako de anjaran'ny fiangonana mandinika ny fahamaritany tsirairay tsisy idirako iny efa nanao ohatra tao lolo tao hoe nanao alim-bavaka aho a de nantany mpanao cp izany anala cp de nanangatana de raha voavaly lisany ty de afaka aho a de 1-2 firy de memedôly le akizy tsy mety zany paster diso any de marina afaka lisany nantaniko indray mpanala bbc afaka lisany raha mainty indray de nanantena zareo vaiko le fanontaniana iny any 1-2 kalafiry mety daholo izy -1 paster afaka lisany tanao tsy mitovy ny klasy manala cps bbc ka tsy edina hevitra ty tenin'andriamanitra ty ary ny fiedina hevitra n'io koa miteraka fahotana ka raha miresaka eto a tsy ampiditra anao amin'ny adevitra fa ampisokatra amin'ny masonao fotsiny hoe miandry jesosy roviny anao sa ianao milan'i jesosy mandondom-baravarina anao andro hoany amin'ny andrenesanao azy araha tonga izy de ampiaiky zao tontolo zao ny fahotany sy ny fahamarinana ary fitsarana
ny famarinana satria makany am'ray aho afa ny mpananatra ny rahako ty aminareo tsy ahita intsony anareo intsony tsy ahita intsony ianareo indraindray mifandikatsika n'ity teny ity a ara-nofo be a araky ny filana fa tsy araky ny hevitra Andriamanitra. Jesosy efa niakatra, Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany, vita. Ny rano Jesosy hamonjy, vita. Nody Jesosy fa naniraka fa namasy ny asa, vita. Vita zay, vita fa tsisy akoatran'izay intsony fa zay ny eo amin'ny Baiboly. Andriamanitra ray namorona, Jesosy namonjy a, fa namasina miasa, tsisy fanefany. Satana nitadiditra quadrinité angamba fa tsy ampy le trinité de le hoe fahatelo zany hoe telo raha hoe endrika ny dikan'le izy fa tsy hoe anarana inona. Ka raha fitinina zany le famaritana an'le hoe fahamarinana de Jesosy mody a fa ianao mandray mifanamasina. Tsy afaka andray mifanamasina ianao raha nijanona tety Jesosy ohatra fanaoko. Raha tsy niala tety ambony tany Jesosy fa tao Jerosalema. Ka raha zao tontolo zao samy angataka audience eo aminy a président république rehetra aloha mety ahazo de manan-karena satria re manao roplanina andeha anafarana azy manokana fa ianao tsy manana de mantra de tsy ahitan Jesosy mandrak'izay satria tsy tonga any an-tranao Jesosy satria firy tapitra isa ny olombelona tokantrano eto ambony tany ny niza no vangina de ny niza ny tsy ho vangina. Nisoran'Andriamanitra fa nody any amin'ny toerana misy azy Jesosy any an-danitra fa mifanamasina afaka zao tsika miresaka Jesosy mifanamasina sady any amin'ny toeran-kafa any amin'ny firenen-kafa miresaka zay mahatsara sy mahendry an'Andriamanitra. Fa misy mieritreritra an'le Jesosy tonga nofo ety de fitahany devoly zao de zao efa misy Kristy sandoka be de be ty ambony tany eto Madagasikara misy eran-tany misy Kristy sandoka. Teneniko zany satria ny Baiboly miteny ary rehefa mita maso misy samy teny fa izy ny Kristy. Santoko zany ko zay ny teny amin'ny Baiboly Jesosy ny Kristy nefa misy olombelona miteny ny tenany Kristy Mesy santoko zany. Arakarak'izay voafitany io a. Moa ny tsirairay mieritreritra. Tsy manenjika an'izaniza ary tsy mieritreritra fa tenin'Andriamanitra ny resahana eto famaritana définition ny marina satria makany amin'ray aho fa tsy ahita intsony ianareo. Fa namasina zany miara-miasa amintsika izao zay latsaka tamin'ny Pentecoste zay ny fahamaritana fa zay ankoatran'izay a tsy avy amin'Andriamanitra fa ampianaram-piangonana doctrine. Fahatelo farany ny fitsarana tia ny tena ngeza be ny fitsarana satria ny andrina n'izao tontolo zao efa voatsara dika efa voatsara efa vita tompoko ny fitsarana efa vita ny fitsarana de ozy ianao hoe kampaloha tsaraina tsy hainao ny tenin'Andriamanitra tsy haitsika ny tenin'Andriamanitra. Jesosy ny tsarainy samborony Sinedrina izy a tsaraina nalefa tany amin'ny Pilata izy a tsaraina nalefa tany amin'ny mpanjaka Herode izy tsaraina naverina tany amin'ny Pilata izy ny tsaraina nalefa tany mivoaka izy ny tsaraina ny fitsarana tokony hatra aminao efa nentin'i Jesosy tamin'ireo karazana fitoriana sy fitsarana rehetra eo ary ny tsaraina maty eo amin'ny hazo fijaliana izy a mba tsy tsarana anao ntsony raha tena manana an'Andriamanitra tsika tsy tsaraina ntsony zay ny tsy aizantsika ny ten'Andriamanitra marina tsy maninona hijery ten'Andriamanitra tsika jery tsika ato amin'ny Jaona toko fahadimy a miandry kely fa somary zay Jaona toko fahadimy a ny andimy fa efatra amby roapolo vakiko ty ten'Andriamanitra ty a be de be ny fampianarana anaty Baiboly a ary eo ny olana am'izao andro faran'izao ny andimy fa efatra amby roapolo lazaiko eo aminareo marina de marina tokoa avy ny andro ary tonga ankehitriny zay andrenesany maty ny feozanak'Andriamanitra ary zay mandre de ho velona. Ny raso aloha ny andimy fahatelo amby roapolo ny andimy fahatelo amby roapolo ny jerentsika lazaiko aminareo marina de marina tokoa resaka fahamarinana eto mantsy izay mandre ny teniko ny teniko ozy izy a fa tsy ny teny fiangonana no ny teny pastera ka mino zay naniraka iza moa naniraka azy Andriamanitra Jehova no manana fiainana mandrak'izay ka tsy ho elohana de eto am'le elohany ity zany any amin'ny Baiboly rehetra misy ray kely eto de ry ambany adika hoe tsy ho tsaraina na gaga ny Baiboly gasy rery nanao an'ity elohany ity fa na Baiboly teny frantsay hoe n'est pas jugé tsy tsaraina ny teny anglisy a not judged tsy tsaraina fa ny elohana zany nge ao aoriana ny fitsarana voaka ny fitsarana de voaka ny didim-pitsarana hoe voaheloka ianao na tsy voaheloka
ka ny ny baiboly rehetra de hoe tsy ho tsaraina fa ny antsika gasy rery anglisy nandika an'ity de zay mba natakariny azy ngamba avy eo nahita ihany izy hoe le tsy tsaraina satria be deabe ny ten'andriamanitra manazava an'zay rehefa avy eo hoe raha manana an' jesosy ianao a jesosy ny tsaraina noho ny aminao tsy tsaraina ntsony ianao fa raha jerenao any amin'ny korintianina tsy maninona sokafako eto satria tsy voaomako le izy a fa tonga eto tsy haiko fotsiny le izy korintianina voalohany a toko fa 1:10 a 5:telopolo tsy maninona ohatry ny somary midongy kely ty tsy maninona andraindray mantsy tongokomba midongy kely le izy a korintianina voalohany a toko fa korintianina voalohany a hitako le izy a korintiana voalohany toko fa 1:10 de manomboka ny 5:telopolo zao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy fa raha mba mamantatra ny tenantsika isika de tsy mba ho tsaraina tsy mba ho tsaraina ozy izy Paoly eto manao fampianarana fa raha tsaraina isika ahoana fomba fitsarana antsika de fahaizony tompo mba tsy ho elohana miaraka amin'izao tontolo zao io le hoe elohana ny olona miditra fitsarana no mahazo fanamelohana na votsitra tsy mitompona ny namonjena ny lazarosy any an-danitra eo tratrany abrahama raha mbola tonga ny farandro a de ahatsona daholo ny maty rehetra ho tsaraina indray satria izay mifandikatsika ny apokalipsia ny apokalipsia oa de mana fanambarana révélation fiandohan-javatra sy ny zotran-javatra ary ny fiafaran-javatra any amin'ny fandarana ny alohantsika mijery an'izay fa maranako azy eto zany de zao a misy famarita napetraky ny fanahy masina napetraky Jesosy a ho an'ny olona zay hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra tahaky misy hoe lalam-panorenana io napetraka misy famaritana zay napetraky ny tenin'Andriamanitra de tokony tsy amorona doktrina fiangonana tokony tsy amorona fomba fotom-pampianarana fiangonana fa manaraka tsara zay lazaina eto zany izy miteny hoe fa raha tsaraina isika de fahaizony tompo mba tsy elohana miaraka amin'izao tontolo zao de zao foana moa ny ataoko ny fiangonana rehefa tsaraina ho antsika le mangiry-firy iny le fitsarana le lazainareo fa kapoka iny rehefa mangiry-firy de sady mitomany misaotra an'Andriamanitra misaotra fa tsarainao Andriamanitra misaotra fa nkapohanao mba tsy ho tsaraina any amin'izao tontolo zao ny olona rehefa maty ka tonga ny an-danitra de any mandrakizay fa tsy mbola veriny ho tsaraina ety ambony tany de nio zay teniko zay a tsy resaka adevitra eto a fa mba mandinika fotsiny nao zay teny vitsy zay fotsiny fa be deabe ny teny a mety ohatrany hoe mifanohitra ny fijerintsika azy fa nifandikatsika ara-nofo mahatonga an'le ten'Andriamanitra diso mandray a ny fomba fandikatsika fa misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny jauna toko fa 9:13 any a jauna 6:63 any azonao vakiana fa tsy sokafako etsony a fa tapitra ny fotoana de vakio a fa hozy izy hoe ny teny kozy izy de fanasy fiainana fa nofo tsy mahasona inona na inona fa zay lazay ny vavako de fanasy fiainana fa tsika mamadika ara-nofo be loatra ary zay ny afetsiny satana mandiso ny ten'Andriamanitra ka de mirary soanao a andinika n'zay fepetra telo napetraky Jesosy zay a hoe aoka ozy izy a aoka ozy izy ny ten'Andriamanitra mba anaiky ny fahamarinanareo reto telo reto mitoetra ozy izy a ny fahotana ny fahamarinana ary ny fitsarana de anjaratsika no mandinika anjaratsika zany a mandinika an'izay rehetrarehetra zay ka de mirary soanao a jery loha hevitra hafa indray tsika amin'ny fandarana manaraka Ciao,